tena ibantoerana ato anatin'ny famakafakantsika amin'izao maraina izao sy ny resaka mba tiako ifampisarana aminareo dia ny resaka Fampihavanam-pirenena izay raha ohatra ka fitiantsika ao anatin'ny andraimbava angamba ny mahalaza azy dia hoe source de division, zany hoe fototry ny fampisarahana indray, fototry ny fisarasarahana indray ilay Fampihavanam-pirenena. Miainga any amin'ny leadership ny aloha, miainga any amin'ny hoe iza no hitarika azy dia fa tsy fanarahan-kevitra, any amin'ny votoatiny dia fa savorovoro, any amin'ny fotoana anaovana azy dia fa teboka sy baraingo hoe baraingo amin'ny mateboka zany point d'interrogation zany hoe ahoana no anaovana anazy, ary indrindra lasa samy mifandrilotra n'izay tiany roitiny ao anatin'le resaka Fampihavanam-pirenena. Zay mahatonga amin'ny teny hoe source de division indray, fototry ny loharanona olana indray, ary tsika tena miavaka isika eto Madagasikara, spécial ty Madagasikara ity, spécial ty vahoaka malagasy ty fa na réconciliation nationale azy, zany hoe na ny teny na ny fotsiny aza hoe andeha ataontsika hoe loha hevitra anankiray izay tokony ampivondrina antsoina hoe Fampihavanam-pirenena, zany hoe na le mots le mots en soi antsoina hoe réconciliation dia tokony tsy ampizarazara fa tsika hatrany amina zavatra tokony ampitambatra mampizarazara atsika. Ka io mba tiako ifampizarana amin'ity maraina ity, ka le zany tsy vitany fotsiny hoe ndao anao fampihavanana dia mijanona eo le fampihavanana, fa mila diniatsika amin'ny fotony ary amin'ny maso tsy miangatra ary amina fo sy amin'ny saina manaiky hoe manao autokritika isika fa aza mieritreritra ny tenatsika, tsika malagasy rehetra tsy akanavaka zany tiako teneniny zany aza mieritreritra ny tenatsika hoe tsika sy andalitra na tsy mety diso fa ndao hiaraka hijery ampanetretena avec humilité hoe inona no tsy mety eto amin'ity firenetsika ity. Za tsy miresaka ny tsy mety ara-politika sy ny sisa fa ny fiarahamonina eto amin'ny firenena malagasy mihitsy. Ohatra anankiray zao zany teneniko anareo zany, raha mbola misy eto amin'ity firenena ity karazana tsindry azo lena amin'ny endriny isan-karazany, tsindry bokotra amin'ny endriny isan-karazany tahaka an'izany tononiko anareo zany, sentiment na injustice na hoe tsy rariny tsindry azo lena hoy ateo iaina ny ankamarony ny vahoaka malagasy dia sarotra mihitsy ary tena sarotra ny eritreritra n'izany fampihavanana izany. Hoentiko zay amin'ny tapany faharoa, fa ny tapany voalohany velabelariko aminareo ty aloha dia le nitenenako tany am-piandohana hoe voamaika loharanona fahavakivakisana ity resaka Fampihavanam-pirenena ity, ary eo le mahatonga na amin'ny teny foana mbola amarininy fisehon-javatra foana le fiteniko aminareo matetika hoe anisany toetra takina amin'ny filohan'ny repoblika ny fahasahiny mijoro amina fodi-kevitra anankiray ary ny fakany position ferme zany amina trangan-javatra anankiray ao anatin'ny miseho eto amin'ny firenena zany. Io manko zao dia mbola miverina indray izay mbola mampitrangana izay olana izay indray mampiverina n'izay adevitra izay indray ity trangan-javatra ity. Raha ohatra hatrany am-piandohana ny filohan'ny repoblika nefa nyteny zany rehefa hoe ho raisiny an-tanana le Fampihavanam-pirenena dia hoe zao no atao ao anatin'le izy, ianona mahazo manao azy, ianona tsy mahazo manao azy ohatr'izao ny fomba anaovana an'io iza no ampihavana sy ny sisa milamina le raharaha. Fa hatreto aloha mbola flou, mbola tsy tena ahitantsika valiny mazava le resaka Fampihavanam-pirenena araky ny fomba tiany ny filohan'ny repoblika hitondrana azy. Tsy mbola misy tena matakatra zany zay tena hevitra ny filohan'ny repoblika ao anatin'le resaka Fampihavanam-pirenena. Ny antony mahatonga hiteny an'izany dia zao, tsika aloha zany zao mahafantatra fa raha ny hevitra ny filohan'ny repoblika ary naveriny zay tamin'ny faran'ny herinandro teo raha tonga avy any Sydney Australie izy dia hoe izy no andray an-tanana ny Fampihavanam-pirenena. Tsika zany tsy mahalala hoe inona no atao ao anatin'izany amin'ny fomba concret fa izy manko ambara fotsiny hoe amin'ny Fampihavanam-pirenena hony dia décentralisation effective, fitsinjaram-pahefana tena marina, fizarana ny arena amin'ny fomba mitovy ary fampihavanana ara-toe-karena, réconciliation économique. Zay amin'izany amin'ny filohan'ny repoblika hevitra ankapobeny zay, zany hoe ndeha ataontsika hoe zotra hitondrana n'ilay hetsika izay le processus zay le dingana samihafa izay, fa tsy zay akory le hoe inona le tena atao raha azo tsapahitanana amin'izay zany dia atao inona ny atao miainga eto dia makary tsy mbola fantatsika mazava izay ray, ary faharoa ihany koa dia tsy fantatsika mazava hoe ovina no anaovana an'izay eritrereto amin'ny filohan'ny repoblika anaovana le Fampihavanam-pirenena izay.
de ny zavatra mitranga am'izao fotoana izao de roitina etsero tokoa le fampihavanam-pirenena ary vao maika hoe a source de division loharan'ny fizarazarana le izy ny antony de tsotra ahoana kosa moa no ahafahana mieritreritra teny ny filohan'ny repoblika de nitsangana am'izay reto le somary mivantana le fitenena koa zay pikaramanady raha politika ireto zay efa hitatsika de à chaque régime de eo foana izy ary mitonona manohana ny fitondrana rehetra mifandimy foana izy eo zany zay mpanao politika efa mahazatra loatra ny endriny sy ny fisehoan'izay de am'izao ndray moa zany zareo de zareo ny tena mpanohana tsy misy oatra azy laharana raha misy ny laharana voalohany de izy laharana alohan'ny voalohany zany hoe laharana aotra mihitsy izy zany angamba numéro 0 mihitsy izy alohan'ny numéro 1 raha mifanohanana ny fitondrana herinareo ary mampianana indray am'izao fotoana izao le hoe ao anatin'ny VMSA de ny teny le VMSA tsy mety misaotra ny FFKM ozy nanao ny zavatra nataony fa efa misy institution légale ho androm-panjakana mijoro ara-dalàna manao an'le fampihavanam-pirenena de ny FFM io zany hoe manohana an'ilay teny ny filohan'ny repoblika izy zany ao anatin'izay trangan-javatra izay raha izay zavatra mitranga zany de izao misy vondrona mpanao politika sady zany efa mikonteste an'ilay fitsoron'ny FFKM anao an'izay fampihavanam-pirenena izay etsakilany filohan'ny repoblika tenany zay tokony hanao an'lay araka le teneniko anareo tany am-piandohany le terme hoe réconciliation fampitambarana fampihavanana de fa tokony tsy hisy fototra hady mihitsy na kely azy kanefany ny atsika io terme to hoe réconciliation io sy le loha hevitra to hoe réconciliation ary le resaka réconciliation indrindra mahatonga atsika miady tsy hoe inona fa mahatonga atsika mizarazara hevitra betsaka indray zany am'izao fotoana izao de zay le teneniko anareo foana hoe misy responsabilité an'ny filohan'ny repoblika ao tranché une bonne fois pour toutes hoe non sady mitena anareo mijanonareo FFKM mijanonareo tangalamena mijanonareo tsy fantatry CRN ny pitarian'ny professeur Zafy Albert ve fa ity FFM tireriany ary io FFM io no meko tsodrano zany na tsy fantako zay tian'ny filohan'ny repoblika atao hatreto manko zany na izy le miteny azy hoe misy entité atao FFM eo nefa izy miteny fa izy nitarika mbola point d'interrogation any koa zay zany hoe izy ve zany nametraka ny tenany eo ambony le FFM de ibaiko an'le FFM hoe zao ny anaovana anazy mbola tsy fantatsika mihitsy le modalité na le fomba anatanterahana an'izay fampihavanana zay araky ny hevitra ny filohan'ny repoblika zay le teneniko antsika hoe ny responsabilité an'ny filoha anatiny de manazava amitsika hoe zao ny tiana atao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay raha izay io zany zao ny filohan'ny repoblika miaraka am'ireto mpomba azy reto de fa hafa ny heviny ny FFKM moa zany de tsy hita zany zao eo ampovoany eo zany zao androso sahirana ihany emitra mba efa natomboka le ezaka androso nefa zany contesté sahady zany satria efa misy ampahany sahady zany mipomba ary ny tena losa de ny eo amin'ny fitondrana mihitsy no micontesté an'izay fivondronan'ny fiangonana izay anao ny fampihavanam-pirenena de mba napiakapeo koa ary zareo tao niveau macro ary de nitabataba mihitsy rehefa natao ny fampiakarapeo hoe edre azafady zay kosa mialatsiny fa tsy ny FFM reo mihitsy nandeha anao an'izany fampio ole retsy sady torame le namana teo amin'ny magro ohatrany hoe zany raha ohatra ka ataotsika amin'ny fomba fitenitsika mazatra zany amin'le fomba fitenin'olona eny an-dalambe te mba ataovy sérieux fa mbola le FFM ihany ve nampanaovana le fampihavanam-pirenena de ozary zareo magro manomboka am'izay le teneniko hoe source de division am'izay ty raha ty manomboka mivoaka am'izay ary ny likiliky isan-karazany potra am'izay ny resaka hoe ao anatin'ny FFM io angaiky efa nisy olona telo nanao détournement nanodikodim-boly ahoana moa mbola atokisana an'izany olona zany anao fampihavanam-pirenena zay ary le izy zay le teneniko anareo hoe lasa loharanona fivakivakisana tsy tanoanoa ary arakaraka ny androson'ny fotoana indray de minoa anareo plus le temps va passer plus hiamafy io resaka fampihavanam-pirenena iamafy io fizarazarana amin'ny fampihavanam-pirenena izay hitranga ao anatin'ity raharaha ity le disadisa am'le fampihavanam-pirenena mihitsy zany io titsika tenenina io de toizako le resaka mazava ho azy zany zao fa le entité samy hafa izay mba saika nampijoroany ny FFKM ao ampihavanana voalohany aloha zany no efa foncièrement inconciliable ny fomba fijeriny de nen'ny mouvance ravalimanana raha miainga amin'ny tenin'ny magrobeoririka
tsy mila n'izany FFM zany fa ny FFKM no ilaina nenny pomba ny era-jonary mampiana zay efa atao ohatrany mouvance ihany koa satria efa 5 zao fa tsy efatra intsony ireo karazana ankolafo-kerina ampivorin'ny FFKM de efa manana ny fomba fijeriny ihany koa tsy mila ny FFKM io fa FFM de ny problema nefa de izao le fitondram-panjakana na filohan'ny repoblika mihitsy tsy manaiky zany an'le hoe leadership ny FFKM ao anaty le fampihavanam-pirenena zany hoe ny fitarihan'ny FFKM le fampihavanam-pirenena nefa nandefa solotena tany tamin'ny fivorinana atao tamin'ny herinandro zany de efa point d'interrogation mitranga itsakilan'izay aza donona fa mbola nisy ankory le hoe raha mandreny tangalamena ny tonona fa izy ny tokony ho ampidirina ao anatin'ny fampihavanam-pirenena ary izy ny tena tsara toerana indrindra fa sa izy mahalala amin'ny fahorinana sy ny andeha ataontsika hoe zava-misy tena iainan'ny vahoaka ny anaty any ambany ravikazo rehetrarehetra any de fa olana fantelony zay de itsakilany ihany koa aza donona fa ny CRN ny professeur Zafelbe rehefa niasa nandritra ny vanim-potoana lava n'io fampihavanam-pirenena io aranisy zay ny revendiqué ny fitantanana ny taky ny fitantanana n'io fampihavanam-pirenena io kosa de ny professeur Zafelbe hatramizay ary izy efa nahavita mihitsy hoe manifeste de la réconciliation nationale zay isorako andrareo moa fa mba anisan'ny zarainy an'izany ary mba efa namaky an'izany hitako ihany hoe misy hevitra azo raisina ao anatin'ilay manifeste pour la réconciliation nationale plutôt nomeny zareo nomeny zareo anivon'ny CRN zany komity ny fampihavanam-pirenena efa ela efa tany amin'ny andron'ny fitondrana Markaravaly manana tany nitsangana zany CRN izany ohatra zany zao zany tenentsika izany FFM, ny CRN, ny FFKM, ny filohan'ny repoblika, ny tangalamena zao fotsiny zany zao za miresaka aminareo zany fotsiny zany de efa misy entité anankidimy samy teanao an'izay fampihavanam-pirenena izay ahoana ny tafavoatsika am'izany mazava hoazy mizarazara am'izay ny hevitra satria iankina ndray io amin'ny hoe zay manohana ny filohan'ny repoblika de donc d'accord amin'ny hevitra ny filohan'ny repoblika zay tsy manohana de donc tsy d'accord amin'ny hevitra ny filohan'ny repoblika zay manohana ny FFKM zay lasa any amin'le firehakevitra politika ndray zany zao no anekena na tsy an'ilay hoe iza no hitarika an'izay fampihavanam-pirenena izay tsy ho tafavoaka ho atsika ary za miteny anareo fa teny aty am-piandohana de fa ohatrany hoe kompromisa ady ilay dingana samihafa izay tokony ho atao zany hoe efa ohatrany voatohitohina sady mba tsy ilazako hoe ohatrany ho impossible raha zao ny fandehany fa tena very tanteraka ianao na ianao olo mazava hoazy moa zany fa ianao olo-tsotra zany zao mbola tsisy voaresaka mihitsy aza ao anatiny zany hoe aiza hoaiza ianao olo-tsotra amin'le fihavanana resahany io amin'le fampihavanana resahany io aiza hoaiza isika malagasy amin'le kasaina le hoe fandravonana olana tiana atao eto amin'ny firenena ary io no idirako amin'le lafiny zavatra faharoa satria ity ny tena evidalina zany zay mba tiako ifampizarana aminareo amin'ity maraina ity enao tsy hoe manampahaizana be amina resaka sosiolojia na hoe mpandinika fiarahamonina gaigy vavy be za io zany ka hoe andeha hizara aminareo an'le izy fa tena hita zavatra iainana andavanandro any anatin'ny fiarahamonina ahoana moa ny ahafahantsika miavana miainga amin'ny zavatra kely indrindra ka hatrany amina zavatra faran'izay ambony likiliko foana ny iainan'ny malagasy any anatin'ny fiarahamonina miainga amin'ny zavatra farakely hoy ary olazaiko anareo eto hoe zao ny fototry olan'io miainga amin'ny zavatra farany fakely ny fotsiny hoe mandeha ny andalana ianao de ny fiaram-toerana eny amin'ny lalana de rehefa teneninao izy de izy indray no mitabataba ny olo-tsotra mipita arabe na any amin'ny toerana tsy tokony epitana de rehefa teneninao izy de izy indray no mitabataba aminao na hoe ny taxi be manao ny ataony mijany eny amoron-dalana eny de fara miteraka ady mifampiklaksona mifanompareny ao anatin'le klaksona zany daholo ingeny any anaty fiarahamonina andavanandro eny zany hoe zay le mahatonga na miteny anao hoe miteny atsika rehetra hoe le mal est profond fa tsy araka le eritreretintsika ndao safosafoana hoe mivory mandritra ny 3 andro ny représentant anankitelo na ny solotena anankitelo amin'ny entité anankidimy eto amin'ny firenena de vita ny fampihavanana na hoe araka ny teny filohan'ny repoblika décentralisation effective de vita ny fampihavanana fizarana ny richesse mitovy de vita ny fampihavanana marina fa mety hoe misy resaka fahantrana ngamba ao anatin'izany fiarahamonina iainantsika zany fa misy fahantrana ara-tsaina pauvreté morale zay ny tena fototry ny olana fa ho teneniko anareo rehefa avy eo de mitohy ihany le ohatra hoe ny andalana eny zany ianao miaina misy
ohatra zany mandray ohatra anankiray zany olona trabony eo amin'ny ilany eo de fa tsisy mety mamonjy intsony satria ny antony dia efa very atao anatintsika le hoe voikava mahatratra io voizina foana sisa fa tsy hitantsika loatra zay tena iainana azy zany hoe anara-tsy very zany le voikava mahatratra tanaka Fampihavanana zay didy marary trano tsy misy avaratra zay tsy maleky elofana taloha tokoa ny hoe tia fihavanana ny malagasy hospitalier ny malagasy na hoe ahoana moa zany filazantsika anazy manana le sensana hospitalité zany ina re zany filazana zany hoe manana tena very ako manana ndrasa aloha atao fa tadidiko mendalana io zay manana le sensany le hospitalité ny malagasy zany ohatrany hoe tia maninona re zany ohatrany hoe misy fitiavana namana zany tia mandray olona zay tia mandray olona tia mampiatrano voilà tia mampiatrano olona zany ny malagasy tia miara-miaina tia mifandray amin'ny olona le malagasy ao anatin'izay resaka izay dia ataotsika zany le adevitra ao anatin'le izy hoe rehefa zoina anara-tsy very sisy reny le hoe fotom-pisainana mamalagasy atsika ireny fa jereo ange ny piray vodirindrina miady satria efa lasa samy olon'olon rery am'izay zany ny samy malagasy taloha hoe na ny sira zay ndramanao anatin'ny amin'ny voisin-anao fa am'izao fotoana zao mba ampindramy sira ve de ngamba de tsy vita fa isa moa ianao nindrana sira ty aminay zany hoe zoran-javatra ohatran'izany zany satria maninona lasa lalina loatra ilay fahasorenana iainan'le malagasy ao anatin'ny fiarahamonina ny anton'izay de zao les sentiments d'injustice lasa iainana lalina loatra de zay am'izay ny tenenako anareo an'le resaka hoe Dira Johnson ohatra teo zany zao raha mbola misy olona mieritreritra fa izy de amboniny olom-pirenena tsotra rehetrarehetra satria izy dia zanak'izao avan'izao avy mpitondra fanjakana ny dada ny général de division ohatran'le nresahako anareo teo izy consul izy zanak'olona mahitahita izy député izy ministre de tsy ety le fiarahamonina malagasy satria misy citoyen zany mieritreritra ny tenany ho supérieur amina citoyen hafa ary zany tenenareo fa raha misy zavatra tsy hoe supérieur amina resaka fananana fa supérieur am'le hoe zay avanianina sy zanakianina sy ny fianakavianianina sy mahalala ny mpitondra zao na mahalala ny tompona andraikitra zao raha izay sy le hoe manan-karena ihany koa manindry ny mahantra rehefa mahantrantry ianao rehefa malotoloto ianao rehefa ratsiratsy endrika ianao dany ange mba miditra any amboro-panjakany malotoloto ny akanjonao kitakita ny azonao avany fiavonavonana ny hitanao ao zany rehetrarehetra zany le tenengo anareo mal profond fa tsy vitany hoe fionany olona anankidimy na io tenin'ny era-jonary mampiany décentralisation effective tsy zay le mila atao eto amin'ny firenetsika fa ny fototry olana io ray aloha voalohany indrindra de afaka teneniko azoko tenenina anareo tsy ampiambambany de hoe satria very le autorité an'le mpitondra fanjakana aloha voalohany indrindra ary le autorité morale ny olona ray aman-dreny na ray aman-dreny am-panahy io na ray aman-dreny ara-taona io na ray aman-dreny ara-drazana io vitsy sisa ny olona mbola mandalana zany hoe ty olona itya manana an'le autorité manko de ohatran'izao io ihany mba tiako azavaina ihany koa anohizako an'le resako aminareo le autorité tsy hoe satria anao manana basy de matahotra ny olona zany hoe tsy tahotra inao zany ny any fomba metrahanao an'le autorité anao de le fampitahorana an'le olona minao raha manana autorité anao de manajanao ny olona le autorité zay zany de inona re ny azontsika andikanan'le autorité zany zao ao anatin'izay fomba fiteniko anazy zay hoe raha manana ny fahefana ankatoavin'ny olona ianao voilà zay ngamba ny tena malaza anazy tokoa hoe raha ohatra zany si on reconnaît votre autorité voilà le mot zay mihitsy raha ohatra zany hoe ankatoavin'ny olona ny fahefana anananao de manajanao le olona zany hoe le fanajananao tsy tahotra anao samy hafa mihitsy le tahotra peur na crainte-n'le olona zany sy lay respect na le hoe fanajanan'le olona je vous respecte satria nanako hitako ny autorité anao ary hitako fa mendrika izany zay le tiako teneniny ça se mérite mankony
mila manana mila mendrika an'ilay fanajana omen'ny olona azy manko a le tompona ndraikitra manana an'le fahefana. Zay nefa tsisy intsony eto amin'ny firenetsika. Miangatra ny ampitondra fanjakana tsy mahavita miasoara intsony ny autoriteany satria nahoana be loatra le fahadisoana sy le borda sy le tsy fienona n'le vahoaka nataony le mpitondra fanjakana nefa vo folo volana monja nipetraka teo amin'ny toerany de azagaga isika raha ohatra ka tsy mipetraka ilay autorité etatika, lay autorité zany hoe lay fahefana amin'ny fanjakananao. Fa le hoe tahotra sisa hoe satria ianao fanjakana de ianao manana mibasy, ianao afaka managatra, ianao manana ny fahefana, ianao afaka manao an'izay tianao atao, manao tsindry azo lena, manao tsindry falavo an'le madinika de matahotra anao le olona. Le tahotra izay nefany a tsy ahafahantsika mametraka fiarahamonina mirindra any anatin'ny tontolo malagasy any. Tsy ahafahantsika mametraka fiarahamonina mirindra isaky ny fifanolo-bodirindrina, isaky ny lalana, isaky ny fokotany, isaky ny faritra, isaky ny faritany na ato anatin'ny firenena iray manontolo mihitsiny. Asa raha azonareo mialatsiny fa somary ohatrany lalina kely manko n'izay le teneniko hoe adevitra ifotony le tiako hoentina zany, somary lalina le adevitra tiako hoentina zany hoe andao jerevantsika izay lafiny zavatra izay. Inona moa ny tena zavatra misy eto amin'ity firenetsika ity? Tsy mahatsiaro intsony ny vahoaka fa tokony hanajany le autorité, ary raha vao io fanajany io tsy mipetraka de zay ny antony io mahatonga antsika rehetrarehetra manerana ny tanàna io. Tsy mifanaja nge ny dikany hoe ny taxi be mijanona eny ampovoan-dalana, tsy mifanaja nge ny dikany hoe ny tomobilin'olon-tsotra de mijanona eny ampovoan-dalana de mijanona aloha de miresaka satria mifanena. Salut, inona vavao? Tsy mieritreritra hoe misy olona miteraka embouteillage ianao aorinao, tsy mieritreritra ianao hoe mandeha janona ianao de fantatrao fa tsy azo ijanonana le toerana nefa ny moa zany ianao tsy te handeha tongotra lavitra be fa tandrifindrifa le toerana le anao ny fiaranao ny tianao ijanona de ajanonao eo de lasa miteraka embouteillage ny fijanonan'ny fiaranao iny eo. Ary ny tena loza de zao idinao amin'ny lakle de enao midisparaître any ambadika any de ny olona rehetrarehetra ny sazinao zany hoe manaova détournareo, miafinareo fa zako mijanona eto. Zay fotom-pisainana izay mahatonga namty satria tsy mifanaja intsony ny dikan'izay. Io tsy resaka hoe le indiscipline mipetraka zany na le hoe tsy fifanarahana ny fitsipika samy hafa mipetraka. Vokatry lay teneniko anareo to hoe tsy fifanajana. Amin'ny tsy fifanajana ateraka lay sentiment d'injustice hoe zako mialatsiny, zako niavako conseiller spécial eo anivon'ny présidence de la république, na zako mihitsy ny conseiller spécial le, na zako dray tsy mahalalanga ianao zao ne zany consul le, zay le teneniko anareo teo zay, tsy mahalalanga ianao. Zay moa zay fomba fitenitsika malagasy zay mba manam-pahefana kely eto amin'ity firenena ity, sompahefana kely, tsy mahalalanga elahy. Zange nohaniny, zange zanaka général le, zanaka général de division zany mpitondra tahaka an'izao zany conseiller spécial le, zany CT, zany CST, ohatran'izany tamin'ny taloha. De mazava ho azy fa sorena le olona anaovanao an'izay fanapara-pahefanao zay de tezitra aminao izy de tsy mipetraka le fampifanajana. Ianao raha teo moa tsy manaja satria ianao mieritreritra fa manana fahefana mihoatra ny olon-drehetra rehefa zanakianina sy havanianina sy tompona ndraiky mpanjakana zato sy zaroa de manao tsinitsinina n'le malagasy. Any tiako hitondrana ny adevitrika satria any miteraka an'io zava-misy eto amin'ny firenetsika io. Mankina autorité an'le mpitondra fanjakana satria sorena le vahoaka nono hoe fahitany fa ianao le sentiment d'injustice ny teneniko anareo to le hoe tsy rariny loatra zany kosa ve de mba rariny, zay manko fiteny zany kosa ve de mba rariny tsony. Nareo zany migalabona mikatokatra tsara tare, nareo zany migalabona Mercedes limousine blindé, zay zany sady mandeha tongotra mipirty andrano maloto nareo rehefa mandeha moalaoala be avany ny cortège nareo tsy mba miaritra ny embouteillage fa mandeha amin'ny sens unique raha ilaina. Asainareo mikisaka daholo ny olona rehetrarehetra eny an-dalana rehefa mandalo ianareo sositra ny olona ka na mikisaka voatery mikisaka azy izy de satria mikisaka izy satria ianao manana mibasy, ianao ny afaka mampiditra azy aponja, ianao ny afaka manao seziany ny fiarany iny rehefa tianao eo masomaso eo du tac au tac eo, fa tsy manaja anao izy. Samy hafa mihitsy le tahotra sy le hoe fanajana. Ny tahotra matahotra ianao satria fantatrao fa mahavita manao zavatra aminao iny olona iny, fa le fanajana de hoe je vous respecte, manaja anao satria
mendrika anao io autorité anananao io, mendrika anao io fahefana eo ampelantananao. Zay ny tsy mipetraka intsony eto amin'ny fiarahamonitsika. Ka le izy oa miainga amin'ny zavatra kely, ohatran'izay teneniko anareo zay hoe mety resaka fiara eny an-dalana, mety resaka zavatra ny anaty fiarahamonina isan-karazany ihany, fa profond lalina ilay likilik-piainana, ilay le fahasorenana iainan'le malagasy. Ka tsy vitany hoe ndao hiavana de hoe manao ohatran'izao tanana anankiray manao miklaque ohatran'izao de hoe andao fa vita ny fampihavanana. Ary zay le tiako tenenanareo hoe le démarche tany Afrique du Sud ohatra zany zao, satria ny tany moa zany tena exemple réussi indrindra, hoe ohatra tena azafady lefa tena mandeha le Fampihavanana de lasa miteny frantsay foana fa miala tsiny, lasa ohatra tena mahomby zany ny Fampihavanam-pirenena tany Afrika Atsimo. De niaza le hoe nataony zany, zay moa le efa niteneniko anareo teto andro vitsivitsy lasa izay, ny Monseigneur Desmond Tutu no nitendreny Nelson Mandela anao ny Fampihavanam-pirenena. Fa zao Nelson Mandela tsy niambo hoe izy ny mpampihavana. Zay zany lo zavatra anankiray lesona fanetretena, leçon d'humilité mila raisiny mpitondrantsika zany zay. Nelson Mandela na de izy aza ny tompo-kevitra ny Fampihavanam-pirenena tany Afrika Atsimo, izy tsy niambo mpampihavana. Ary nanamporofony an'izay hoe za koa mila mampihavana, mila ampihavanana. De zao tsy nanao ninino Nelson Mandela, au contraire ary izy nampidiriny ny fitondrana fotsy tamin'izany fotoana izany tany amponja nandritra ny 7 taona. Fa inona ny zavatra nataony Nelson Mandela vo tonga teo amin'ny fitondrana izy, ny président ny tombiasany de Frédéric de Klerk fotsy hoditra. Zavatra nataony voalohany de hoe andeha hiavana amin'ny Frédéric de Klerk. Izy zany nanolo tena hiavana. Tsy manao ohatra ny aty amintsika ty hoe ny atsika de miteny le mpitondra fanjakana sy le filohan'ny repoblika fa izy tsy mila ampihavanana fa izy ny mampihavana. Nelson Mandela zany kadrain'olona nandritra ny 7 taona miteny hoe za mila ampihavanana, ary tena naiky izy hiavana amin'ny Frédéric de Klerk. Ohatra tena extraordinaire zany, c'est formidable, fantastique. Zay fanetretena izay mila ananatsika eto amin'ny firenena. Ray zay tsy nitsofoka tamin'ny processus na réconciliation nationale Nelson Mandela, fa nomeny an'le commission vérité et réconciliation vao mieran'ny marina sy ny fampihavanana atao Afrika Atsimo ny dingana rehetra tao anatin'izany. Le comité vérité et réconciliation de nomeny entité indépendante anankiray na olona neutre anankiray zany, neutre tsy hoe ina moa zany fa manana autorité morale, de antsoiny hoe Desmond Tutu, zay efa fantatry ny olona. Zany manko le problème atsika eto, zay efa fantatry ny olona fa olona niady tamina injustice, niady tamina tsy fahamarinana, tsy rariny, niady tamin'ny fampijaliany, tsy ndry azo leny, tsy ndry falava isan-karazany nandritra ny vanim-potoana lava be. Isan'ny Desmond Tutu zany tany Afrika Atsimo. Marina moa fa tamin'izany fotoana zany de saika ny fototra teo amin'ny fotsy hoditra sy ny mainty hoditra ny tena nisina injustice zany na nisina tsy rariny samihafa, ka hoe nanangana ny Desmond Tutu an'ilay hoe fivondronany conscience moa zany hoe fahatongavatena n'ireo olona mainty zany, black consciousness ny antsony anazy tamin'izay fotoana izay tany Afrika Atsimo tany. De itenenanatsika zany hoe napetraka Nelson Mandela hitantana n'ilay voamerany fahamarinana sy ny fampihavanana i Desmond Tutu, olona nanana n'le autorité morale. Any manko le tiako apetraka ao anatin'le izy ampitaiko amin'ny trangatsika eto Madagasikara zany zay. De nataony commission vérité réconciliation tany Afrika Atsimo ny Fampihavanam-pirenena. De rehefa nataony Fampihavanam-pirenena de inona ny zavatra nataony? Nanao fanadihadiny izy nandritra ny vanim-potoana lava be, nandritra ny vanim-potoana hoe bon 3 taona, nanomboka tamin'ny 1995 ka hatramin'ny 1998 de nanao fanadihadiny Desmond Tutu niaraka tamin'ny équipe zany, fa tsy hoe izy tena ndrery fa izy moa zany ny président an'le commission vérité et réconciliation. Izay rehetra nanao tsindry azo leny, izay rehetra nampijaliny mainty, izay rehetra nanao tsy rariny tamin'ny mainty hoditra tamin'izany fotoana izany de avidy ôly eto, mifonana reo ampabe maso amin'ireo fianakaviana nanaovanareo ratsy reo.
Miekenareo fa nanao eloka sy nanao zavatra tsy mety tamin'ireo olo reo. Miekenareo fa mivononareo ny fianakaviany. Miekenareo fa nalainareo ankeriny ny taniny. Miekenareo fa nanaovanareo ankeriny sy erisetrany ny fianakaviany na ny havany. Miekenareo fa zao. Nanaiky le olona satria lay finiavana tompoko iaramonina ao anatina firindrana no ny bantoerana tamin'ny vahoaka afrikana tatsimo. Nainsuflena leader anankiray izay nanana n'le autorité morale ny teneniko anareo. Ny problème tsika eto Madagasikara zany de izao. Voalohany aloha ary tena mitombona mihitsy le SMS na lefa le namako vo eo. Tena vonina iavana ve ny Malagasy? Tena vonina iaramonina ve? Tena vonina iaraka iaina ve lo ty Malagasy ty? Apetao zay fanontaniana izay. Tao amin'ny vahoaka sud-afrikana tompoko de misy an'le finiavana hoe mba hoaka kosa zay. Leo tofoka tanteraka zay am'le hoe zay mainty hoditra dia barabarainareo fotsy hoditra. Leo ihany koa zay fotsy hoditra am'le hoe iaraka ifandrirarireny foana ve ady lava tension foana ve ny ainana isan'andro. Nisy finiavana tena iaramonina zany teo amin'ny mainty sy ny fotsy. Za tsy miteny hoe vita hoe de tao de tena hoe iny fa androany vita le Fampihavanam-pirenena de mifankaty fatratra mainty sy ny fotsy. Non, loin de là. Hatram'izao tsika miteny zao io zareo mandray ohatra zao zay tamin'ny mipetraka noho ny fiarovana anay tao any amin'ny résidence ny Afrika Atsimo de ny ambassadeur moa fotsy hoditra. Ny mpiara-miasa amin'ny ambassadeur atao mainty hoditra ny sasany. Fa zay mihitsy ny teneny zareo ana na izao aza ozy izy. Miteny mihitsy na izao matetika moa zany misy fiona am'ireo le mpiasan'ny ambasady reo le teratany afrikana tatsimo reo zany tam'izay tany. De zao foana ny teny na za izao range osy izy ahoana moa zany rasy rehefa miteny anglisy izy atao anaty lohako de miezaka mandika azy aminareo amin'ny teny Malagasy na iza izao range osy ohatrany hoe mbola mitohy manao fampihavana na za zao raha ozy mbola mianatra miara-miaina amin'ny ambassadeur ozy lay premier conseiller tamin'izay fotoana zay izay mainty hoditra. Ary ny ambassadeur ihany koa de niteny hoe na za zange ozy mianatra mbola miara-miaina amin'ny premier conseiller am'ireo le mpiara-miasa amindreo zany razonareo zany tiako tenena izany. Zany hoe les volontés de vivre ensemble aloha le finiavana iara iaina aloha izay ny tena masaka tao andohan'ny zareo. De hoe ahoana ny atongavana am'izay. Fa nia zany ny problème tiako apetraka amintsika Malagasy de zao tsika Malagasy ve tena te iara miaina miaraka. Ary tena te iavana ve sika Malagasy. Aza atao fiatsaram-bela tsy fotsiny io zavatra io ka hoe safosafony ety amin'ny safo be mantsiny ety superficiellement zany ety ambonimbony ety. Hoe ka zao ange nefa vo mihodina atsy mahatsiravina mihitsy ny ty ianiny ty. Ary tsika gasy tena spécialiste an'izay mihitsy iainana any anaty fiarahamonina any inge zany. Eo rehefa mifankahita aminao de mitsikitsiky rehefa tonga de ambadika ary tsy vanina an'izay hoe andeho amin'ny saviko mihitsy nga ty olona ty nefa mifampitsikitsiky eo ambadika eo. Spécialiste na fiatsaram-bela tsitsika ary zay mila manaiky an'izay aloha tsika. Zay le teneniko hoe ampanetretena en toute humilité mila mandigny. Ary zay le natonga nanteny tany am-piandohana hoe ndao aloha tsika rehetrarehetra mila miara-manaiky mijery ampanetretena zany tsara tena ampanetretena autocritique en toute humilité fa tsy mieritreritra hoe tsika mifavori na hoe tsika tena enjana be tsika spécial araka ny teneniko anareo teo. Fa ndao tsika tsy ny tena tsika aloha za ty ve tena mba mety ave zay am'izay zay nge le azoko zay ino moa tisto zay ino hoe azoko tsara le tian'ny FFK matenena am'le hoe nenay aloha mihavana amin'Andriamanitra. Le hoe mihavana amin'Andriamanitra ne tsisy Andriamanitra ho hitanao maso fa enao sy ny conscience anao zany. Êtes-vous en paix avec votre conscience? Tena te hiavana ve enao? Tena te hiara-monina amin'io Malagasy io ve enao? Zay le tena tiako azavaina tiako ampitaina aminareo ohatrany hoe za tenako manokana. Ratsy mba zaraiko aminareo ty zavatra satria ndray manko ny olona tsy mino anazy zany tsy mino efa ohatrany hoe mametsiny zany olona hoe enao ty lalatina de olona maivandoha mihitsy olona efa nanao an'izao sy nanao an'izao de mbola iny ihany ianao fa hoe zao. Zay le teneniko atsika hoe rehefa ohatra zany ianao vonina iavana ataonareo moa fa moramora za tena afaka mitsoro vavolombelona am'izany mihitsy. Nareo ve de mietrehitra fa mora tamiko za lalatina ny hoe ok andehako ipardonné amela an'izany atao hoe Andry Rajoelina izany ary andehako iteny hoe za koa Andry
Rajoelina de miala tsiny aminao tamin'ny zavatra tsy nety nataoko taminao satria zange tsy hoe anjely za tsy tonga lafatra manana ny fahatsoko ihany koa maha olombelona na de nitritra ve nareo fa mora tamiko nanao an'izany hoe azafady ianao Roly merci fa ny zavatra tsy nety nataoko taminao ary za koa de manaiky ny fialanao tsiny sy ny fifonanao tamiko minon maha olombelona mafy zay fa zay le teneniko anareo hoe vonina marina ve sika hanao an'izay tena fampihavanam-pirenena izay ohatra ndraisiko moa zany hoe Roly merci na hoe Andry Rajoelina fa sy olona rehetrarehetra nananakolana ohatra ny hoe Edgar Razafindravà za tenako zao teneniko anareo fa za nandeha nijery azy ary za te hiavana tamin'ny olona rehetrarehetra j'ai fait cette démarche là ary za miteny anareo fa za ty lalatiny ary tsy afenako zany Nieftra tsy tovizako mandrakizay amin'ny Marc Ravalomanana fa za raha mifankahita amin'ny Marc Ravalomanana ay moment un autre raha ny arina tsy fantatro narovinanareo de je ferai exactement la même démarche zay le teneniko anareo hoe vonina iavana marina ve tsika ary le likilik piainana ao anatsika le nasorenatsika le fiatsaram-belatsiatsika efa tena nataotsika ve zay hoe bon ndao are ndao iavane fa tsy vitan'izay teny zay hoe ndao iavane fa tsy mety le hoe eto ianao mafinaritra mihitsy ny akanjonao rato atsy ambadika atsy am'izay andeha ifosany rato hoe mba ratsy kosa ny gilet ny rato zany mba latsy kosa ny t-shirt ny rato zany ohatran'izay le teneniko hoe any le hoe tena te hiara-monina marina ve tsika malagasy madio fo marina ve tsika malagasy ao anatin'lay ezaka tiatsika atao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay ka le izy tsy zavatra superficiel tsy safosafony ety ambonimbony ety fa misy olana ifotony ao mila savanatra any amin'ny fotony any iza nefa no afaka anao an'izay de zay le nandraisako ohatra anareo an'le tranga tany Afrika Atsimo ry zareo nanana autorité anankiray deja le autorité étatique zany politika atao hoe Nelson Mandela nankatoaviny olona rehetrarehetra ary io no natonga ny rivotry ny fampihavanam-pirenena nitsoka nety tany Afrika Atsimo fa problematsika zany zao ny président de la république atsika efa contesté de fa betsaka ny olona tsy reconnaître ny autorité any matombola manana autorité era-jonary mampianatra satria anaziny anareo ny sandry anareo basy ozy le iry zay any amin'ny fahefam-panjakana afaka manao répression afaka manasazy anao fa ianao zany na imponao tsy te ankatoa azy tsy te ankasitraka azy satria tsy mitoetra ilay fanajana tsy ajainao izy satria nahoana mila mendrika an'izay fanajana izay amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana zay nefa tsy mitoetra raha ho atsika eto Madagasikara de zay le mahatonga na miteny anareo ary ino moa zany tena hoe olana ifotony adevitra ifotony mihitsy zay tiako hoentiny zay te hiala amin'ny fiatsaram-belatsika ve tsika malagasy mbola sarotra naneny an-dalana era raha de mifampijery mifampidinika efa mila ifandromotra nefa olona tsy mifampanina raha vao misy mijerijey finona njerijerenao ohatran'izany satria sorena satria tsy mipetraka hoy le tsy misy intsony lay discipline tsisy intsony lay fifampitezany fifampifezana ao anaty fiarahamonina vokatra ilay tsy fisiny le autorité anankiray izay mifedereany olona rehetrarehetra mampivondrina ny olona rehetrarehetra tahaka ny fisiny Nelson Mandela tany Afrika Atsimo tany any zany zao fototr'olona anankiray de faharoa manarakarak'izay de hoe izy ary zany tena mino ve tsika fa era-jonary mampianana ny autorité morale autorité politique ho ankatoaviny rehetra tena hitarika ny fampihavanam-pirenena io sarotra nino an'izay izy ihany koa Nelson Mandela aza ozy taminareo olona tsy nisy adalana nataony marina fa hoe nitondra ny olona irevolte izy hoe tsy mety tsony kosa ty apartheid ty na ty fanavakavahambolokody ty tany Afrika Atsimo de nitarika nicontesté ny autorité de l'état izy tamin'izany fotoana zany fa efampanjakana izy tamin'izany fotoana zany ndao ikiomy ndao irevolte ary tena nanao idéana revolte mihitsy Nelson Mandela zay ny napokatra azy fa hoanna cause juste tany natonga azy nanao an'le révolution natonga anazy niantso an'le révolte azafady fa zao rehefa nivoaka avy tany amponjy izy tena atsiaro hoe za ty tsy olombelona za ty tsy anjely fa mbola olombelona ihany mila ampihavanana ihany koa zany nanana fanetretena izy hoe tsy zany manao fampihavanana nomeny any Desmond Tutu zany fampihavanana zany na de izy aza ny tompony hevitra ary aza donona fa ny réconciliation nationale zany de miainga amina conflit interne zany hoe ady atrano ohatra ny tsika nge tsy ady atrano ny problème tsika eto fa le hoe fahafahana miara-miaina mihitsy vokatry n'inony
le antsana hoy azy zay le fiteniko aminareo le antsana lalina loatra eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka mampifanlavitra ny rotota io ny olona namitsika satria nahoany zay manana pahapahefana kely manjakazaka am'izay pahapahefana zay de mahatsiaro fenotsindra aza lena le atsakilany de tsy tia ankatoanao tsony izy tsy tia anajanao izy fa tahotra anao sisany ilefileferany rehefa mandalo ianao na ile ipetrapetrahany rehefa manome baiko ianao fa raha ny sitrapony tsy tianao an'izay izy satria misy an'le sentiment d'injustice ary le sentiment d'injustice tsy vitany hoe le fihetsika tsy mendrika ihany zay le teneniko anareo hoe le respect ça se mérite tsy vitan'le hoe ianao tsy mendrika le fahefana ihany fa manampy an'izay ihany koa ny fahatsapany hoe ianao to migalabona be ianao to miaina be ianao tsy mba tapaka ny jiro amin'ny délestage zay isan'androanana zao nge zao tsika miteny zao nge ka efa misy mouvement miainga any anatin'ny Facebook rehetra any ary zay moa zaraina taminahy tamin'ny omaly hoe maninaka ianao raha lalatiana ozy le olona tao anaty satria sorena le olona am'le resaka délestage de miezaka micomprendre anjareo a zany de zao nataony olona io anahako tamin'ny omaly maninaka ianao lalatiana ozy izy tsy mba manampy ka ianao ozy izy miainao anatin'ny tsisy délestage manina ianao tsy mba manampy ny olona aroviana vao mba misy mouvement anankiray hoe zay tsy andoha jiro tsony satria le vidin-jiro miakatra foana anaty facture ary lafony zany nefa ianao olona tapaka jiro foana zara raha misy jiro isan'andro ianao misy telo adiny telo tapaka tsy maraina tsy atoandro tsy ariva de fa sositra zany le olona de mitady fomba am'izay izy hoe tonga avy eo ary ianao anapaka ny jiro za tsy andoha ozy le olona tonga avy eo ary ianao anapaka ny jiroko e de ho hitako eo zany za tsy andoha de lasa am'izay hoe asivy mouvement citoyen anankiray a tonga de hoe zay tsy andoha jiro ny jirama tsony zay tsy andoha rano ny jirama tsony rano moa am'izao fotoana zao de fa raha mahita ndray nany faritra tsimon-drano iny de fa mijaly ary eniko ny député-na tsimon-drano jaune randriary lala ny teny randriary malala ny teny mihitsy hoe de zay ity ve de mba tsy mba misy bojiry tsisy autorité mba mijery ve zahay ity nefa de etsy atrimon-drano e de maika moa zany le retsy fa ny miariko feno ny kandreo moa le fiteny matetika foana maika moa zany le retsy fa ny mbovombe androy ohatra zany teneniko anareo zany any amin'ny faran'izay lavitra indrindra maro vato any atoliary na nenay any ambody angezoko na nenay any ambady fotsy faratsio tsy mba misy mijery ny fijaliana lalandava nge ny ainanany fijaliana lalandava de zay le teneniko anareo hoe etsa tsimon-drano raha moa ny rano tsy vita ny jirama mandamina aizany olona ny sosirena hoe ndao le retsy anao mouvement mihitsy mouvement des citoyens tsy andoha vidinjiro tsy andoha vidinjandro de ho hitany jirama kely zany hoe manahoana zany famaizany atsika isan'andro fa mba fahisitsika indray mandeha zany zao ny tena etsika citoyen tena mety mihitsy tsy hoe mety moa zany fa etsika citoyen tena mahatonga saina mihitsy hoe marina zany fa tiatsika teny de zay nadevitra napetraka le olona hoa tamiko tamin'ny Facebook toy zany mantsy azy hoe sarotra manko ara zako ny andehanao an'izany fanetanany zany tena sarotra be mihitsy ary tsy ho azoko atao mihitsy ny zany hoe atao anatin'ny japeo de andehanao an'izany ohatrany hoe manao incitation amina révolte manko zany de sarotra be tsy afaka anao an'izany ho aza fa io fahatongavatsaina ny citoyen tsirairay avy ny olo-pirenena hoe ianao ve fa tena victime ianao ve fa tena ampijaliana ianao ve tena fa ohatran'izay teny efa matsiaro mijaly ianao fa matoa tsy mbola matsiaro tena mijaly ianao zany de tsy mbola mipetraka eo zany ianao any zany le tiatsika tenenao anatily de nizay rehetrarehetra izay rehefa aravina de tsotra ihany raha mbola misy injustice amin'ny endriny maro samihafa satria mpitondra fanjakana sy ny tompomena kely sy manam-pahefana sy ny ava manam-pahefana sy ny fianakavia manam-pahefana sy ny mahafantatra olona sy ny sisa anjakazaka amin'ny madinika fa tsy mbola mitovy même chance ho an'ny olona rehetrarehetra ary za kosa aloha de tena anisany mametraka ary raha misy zay tolona zay ataoko ombenombeny za sy ny ekipako rehetrarehetra zany na ato anatin'ny onjapeo na any anatin'ny fikambanana freedom de zahay de tena mametraka mihitsy hoe non à l'injustice io injustice io ny fototry ny olona eto amin'ny firenetsika ary minoay anareo fa raha miena fotsiny io injustice io fa tsy de mieritreritra manao fanaparam-pahefana daholo zay afaka manao fanaparam-pahefana zange miteny anareo le retsy ohatra ty raisiko anareo ty fa hogaga manko anareo asaiko anareo tonga ty amin'ny onjapeo amin'ny frefm zay afaka mijery rehefa andro alarobia anaovana ny fandarana freedom fa vahoaka ane zany tonga eto aminay eto zany ary isan'andro anany tsy misy andro anankiray atao amin'ny ty onjapeo ty ka tsy andraisana olona tonga mitaraina no nitrangana injustice na tsy rariny mahazo azy any anaty fiarahamonina any normal le olona raha ty aminay tsy hoe zahay ny tena rôle mahavany olana fa tsy mahita tsy hitany olona tsony aizy izy ny tokony hitodika de enao ny mba fantany hoe miado amin'izany de mitodika makaty
farafahakely ny tany filohan'ny filoha-lefitra ny fikambanana sy ny avokanina izay mpikambanao anatin'ny fikambanana ihany koa mandray olona 4 5 9 10 ao anatin'ny andro rehefa alarobia moa zany tena misy audience eto amin'ny onjapeo andraisana sy amahana hoe ezana anampy an'le olo zay moa tsy hoe mamahy raha voavana izy zany de arabasoraba tsara fa ny anampy an'le olo hoe makaiza ny lalako mbany inona indrindra hoe inona mba azo atao reo anatrehan'ny fitsarana fa tena betsaka le tsy rariny eritreretsoka am'izany resaka ady tany ny spoliation isan-karazany hoe robainy ihany ny anina angalarany ihany fetseny ihany raha mbola zany mitoetra eto amin'ny fiarahamonina aza manonofo fa tsisy fampihavanam-pirenena vaniny zany ao isy raha pitsavaka pitso les problèmes resteront les mêmes itoetra itovy ihany ny olana satria zay anjakazaka foana ihany ary mahatsapa tsirariny ny anjadiny victime anjadiny zany tsirariny zany anaiky anao izy raha pitsavaka pitso satria anao manana ny basy sy ny fahefana fa tsy hanana respect aminao ary raha mbola tsisy ny fananana respect na fahatokisana aza manonofo fa tsy iaina amin'ny finaritra zany ary tsy ao anatin'ny fahasambarana sy ny filaminana zany ty firenena ity no hipetraka sy iaina